Faly miarahaba antsika rehetrarehetra any atokantrano any amin'ity alahady fa 7 ny volana marsa ity. Izy ity moa dia fitaompivavahana iarahantsika amin'izao fotoan'izao noho ny amin'ny tranga misy eto amin'ny firenentsika eo tsy afaka mivory dia isaoran'Andriamanitra hoe mbola misy ihany koa ny teknôlôjia fa antsika tsiraray avy mbola miaraka miombona ao anatin'ny zavatra tahaka an'izao. Dia miarahaba manokana ireo membre ny TCC rehetrarehetra. Dia miarahaba ihany koa nefa raha ohatra tsy membre ny TCC ianao fa manaraka anay mety eto Madagasikara, mety maneran-tany ihany koa dia tonga soa ianao ary manantena hatrany hatrany zay ahita fahasoavana ianao amin'ny alalan'ny fiarahanao aminay tsiraray avy. Dia fanazavana fohy fotsiny izy ity moa tsy mivantana raha ny tena marina. Dia rehefa avy eo isika miova kely tamin'ny herinandro ny hira izay ho ataontsika dia raisina avy amin'ny horonan-tsary izay fanondraisina tamin'ny heritaona tamin'ny Pâques. Dia ahita olona vitsivitsy ireo namantsika vitsivitsy ao amin'ny fiangonana, mety efa adinonareo angamba ny sasany tamin'ireny tamin'ity fihibohana efa elaela ity. Fa izay natsara an'izy hoe nahita an'ilay horonan-tsary dia vomaika hoe alao alefa ilay izy sady mazava ilay izy misy tononkira miaraka aminy dia manentana antsika tsiraray avy mihitsy ao anatin'ny izay fiarahana mihira izay. Rehefa avy eo te hiteny ianao hoe raha afaka mitsangana renao ao tokantranonao tsy maninona, raha afaka mitehatany ianao tsy maninona, raha afaka mikipy ianao tsy maninona raha tarihan'Andriamanitra ao amin'izany, raha te-hanandra-tanana ianao tsy maninona. Fa andao tena hoe hiaraka iombona isika, iombo-po, iombo-tsaina, iombona feno mihitsy ao anatin'izay hoe fiarahantsika mideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny vakiteny sy ny fitorinan'izany izay hiarahantsika izay. Dia amaky avy amin'ny salamo izay vakitentsika omaly sabotsy salamo 520 dia ny 15 ka hatramin'ny 13 dia vitsy izay dia hanao vavaka dia hiaraka hiditra isika ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Salamo 520 dia 15 ka hatramin'ny 13. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana, Andriamanitra ny zionao, ary aminao no anefana ny voady. Ry mpiaino vavako, ianao no aton'ny nofo rehetra. Ny zava-mahameloka ahy dia mihoatra noho izay zakako, nefa ianao no mamela ny fahadisoanay. Dia ndao araka izany salamo izany eo amin'ny 15 ho anao ny fanginana sy ny fiderana, Andriamanitra ny zionao. Ndao hiaraka hivavaka isika hideran'Andriamanitra dia tonga dia hiditra ao anatin'ny hira fiderana azy ihany koa, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra mankasitraka noho ny amin'ity alahady fa 7 ny volana marsa ity izay iarahanay eto hoe samy any atokantrano ny tsiraray avy nefa miaraka miombona ihany koa izahay. Dia mendrika ny fiderana foana ianao Andriamanitra ninenina zavatra mitranga eto amin'ny firenenay, tsy manakana anay izany hira ho anao, hanandratra anao satria tsy miova ianao, tsy miova ny voninahitrao. Dia mivavaka hoe ianao no hanatrika anay tsiraray avy any amin'izay misy anay ihany amin'izao fotoana izao. Aoka ny fanahinao masina hameno anay hatrany hatrany ihany koa, ary tena te hideranao izahay amin'ny fahamarinana, te hideranao amin'ny fifaliana izay tsiraray avy satria tsara loatra ianao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia ndao isika tonga dia hiditra ao anatin'ny hira voalohany ny vavako mbola ilaza ny hirany farandre mamonjy. Dia ndao manentana antsika hatrany hatrany, ndao tena hiara-iombo-po isika tsiraray avy, hiara-iombo-tsaina ao anatin'izany firana fiderana an'Andriamanitra izany. Be
araka izany hira avy ny raintsika izany a dia ndao hiaraka hivavaka isika, ndao hiaraka hisaotra n'Andriamanitra isika noho ny amin'ny famonjeny atsika ao amin'ny Kristy Jesosy, izay hoe manana fiainana mandrakizay isika noho ny amin'ny Kristy Jesosy izay maty noho ny fahotantsika tsiraray avy. Dia amaky avy eo amin'ny Jaona 7:1-12 ka hatramin'ny 7:10 dia hiaraka hivavaka isika. Ao anatin'ny vavaka izay ataontsika dia avy mamaky dia hivavaka isika, dia misy fotoana kely eo amin'ny ray minitra latsaka eo hiarahantsika tsiraray avy any atokantrano mivavaka, dia avy eo dia faranako amin'ny alalan'ny vavaka ihany ilay vavaka hitarihana antsika tsiraray avy. Jaona 7:1-12 ka hatramin'ny 7:10. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao,
fa mba amin'izeny izao tontolo zao dia ndao a iaraka hivavaka isika isaotra n'Andriamanitra ny amin'izay fitiavana izay azontsika tsapaitanana izay tamin'ny androany nyjanan'ilay tokana mba ho faty any amin'ny fahotantsika ho famonjena antsika tsirairay izay mino azy mba ho iaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotranao hatrany hatrany izahay ny amin'ny famonjena sarobidy izay atolotrao ho anay ary tsy tianay atao mahazatra fotsiny izany Andriamanitra isan'andro hoe efa mifonjeny Jesosy Kristy izay maty ny amin'ny fahotana izy fa tena vaovao tsara foana izany, vaovao mafaly ho anay tsiraray amin'izay mino azy foana izany ary tokony hankasitraka foana ihany koa izahay isan'andro misaotranao ary ndreto izay fiangonana Tanasy ity Analakely miaraka amin'ireo izay mety anaraka anay amin'izao hoe mankasitraka anao hatrany hatrany izahay manome voninahitra anao ny amin'ny fitiavanay anay ray ho an'i Kristy Jesosy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanoloranao tena an-tsitrapo maty niaritra ny mafy rehetrarehetra nizaka ny sazy ny fahotanay tsiraray avy tena Andriamanitra tsara ninay ianao ary tena omenanao hatrany hatrany any amin'ny voninahitra mandrakizay amen. Dia hitoy ao anatin'ny firana ho an'Andriamanitra hatrany hatrany isika andao hiaraka ho ataontsika ilay hira anao ny dera ry zanak'indray ao amin'ny firana FFPM fa 970 dia ho ataontsika ilay hira ataontsika ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa dia rehefa tapitra izay dia hiditra amin'ny taribavaka manaraka isika dia manentana antsika tsiraray avy hatrany hoe ndao tena hiaraka hira hiaraka hanandratra an'Andriamanitra amin'ny fotsika tsiraray avy isika any amin'izay misy antsika tsiraray avy any dia ndao ary hiaraka hira isika. Isika hiditra ao anatin'ny vavaka manaraka dia ny vavaka fiaikena ny eloka vitatsika tsiraray avy eny na dia ao anatin'izao hoe fihibohana izao aza
dia azoko antoka hoe nasoratra masina aza miteny an'izany hoe mbola manana fahotana hatrany hatrany isika raha oharina ny Kristy Jesosy isika dia mbola tsy tanteraka tena mbola lavitra be nefa isika dia mahatsoa ny tenin'Andriamanitra hatrany hatrany hanao an'izany fiakenany helokontsika izany amin'io koa ny fiakentsika heloka dia vao mainka mampitombo antsika ao anatin'ny fahamasinana hoe tsy avelantsika handeha ho azy amin'izao fotsiny zavatra mety fahadosoantsika isan'andro fa ekentsika eo anatrehan'Andriamanitra hatrany hatrany dia angatahantsika amin'ny hatrany hatrany ihany koa hanadio antsika amin'ireny dia hiaraka hanao an'izay vavaka fiakena heloka izay isika amaky avy amin'ny jaonina voalohany toko voalohany 1:7 dia hiaraka hiditra ao anatin'izay isika raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra dia nao hiaraka hiditra ao anatin'izay vavaka fiaikena heloka izay isika samy hanao antsika isika aloha tahaka an'ilay teo ihany dia avy eo tarihako ilay vavaka ao antsika tsiraray avy avy eo. Andriamanitra hoe ianao no naheno ny fiakenan'ny helokay tsiraray avy teo dia manoloana ny fahamasinana ao Andriamanitra dia izay dia misy petipetina manana fahadisoana hatrany hatrany ary hifonanay aminao nefa ireny zavatra ireny ary azoko antoka hoe miaino anay ianao ary araka ny teninao ihany koa misaotra fa tena hoe mamela ny helokay ianao raha miaiky izahay manala anay amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra ianao dia misaotra ny amin'izany fahazoana antoka ny amin'ny famelanao anay tsiraray avy izany ary mangataka hatrany hatrany ihany koa nefa izahay hoe ampitomboy izahay ao amin'ny sitraponao alao amin'izay zavatra malaky mahazo anay izay fahotana dia aoka izahay ho hitombo hatrany hatrany amin'ny mampanompo ny fahamarinana anay amin'ny mahandevo ny fahamarinana anay anao izay tianao atao hatrany hatrany ary tsy anaiky foana tsy anaikinaiky an'ileo fahotana efa mahazatra anay fa hiezaka hatrany hatrany izahay hanantena ny herinao hatrany hatrany hanala anay amin'ireny dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Dia efa miarahavatsika rehetrarehetra mpiaraka mivavaka ao amin'ny TCC Analakely. Araka izany dia amin'izao fotoana fiboana izao isika tsy maintsy mivavaka foana araka ny tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Jeremia 7:27 hozy izy hoe katsaho izay iadanany tanàna nampandehanako anareo babo ary mivavaha amin'ny Jehova ho azy fa raha miadana izy dia maiadana koa ianareo. Dia araka izany dia andaosika hivavaka ho an'ny firenena mba hanana ny firenentsika sy ny tanànantsika fiadanana. Ireo vavaka sika Jesosy eo taio Antananarivo taio ny mpitondra anay meo fahendrena ny mpitondra anay tompo ary meo anay vahoaka ihany koa ny anampahendrena anaiky ny fandaminana atao ary araka hiady amin'izao coronavirus izao matoky izay Jesosy eo fa tsy maintsy andresy zay rehefa ianao momba anay ary hanome anay fiadanana ianao, hanome anay fitsaharana ianao ary hiahy anay hiahy ny sahirana sy ireo mahantra
ianao tompo Andriamanitra ny nofo rehetra, tsy misy olona tianao hoverina dia ray aza tianao vonjena avokoa ny olona rehetra. Hitahinao koa ny mpiara-mivavaka aminay rehetra, tahio ny pasteranay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay fotoana nahafahantsika tsirairay avy niaraka nivavaka, niaraka niompo, niaraka niderana azy ihany koa tamin'ny alalan'ny hira izay. Dia mankasitraka ihany koa any Michel sy mandrindra isika mitarika antsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay, ary manentana antsika hatrany hatrany nefa hitohy ao anatin'izany hoe ny antony mahatonga antsika tsirairay avy ny tokantrano amin'izao dia io valana retina io dia ndao hitohy hatrany hatrany hitany firenentsika isika amin'ny alalan'ny vavaka ho an'ny firenena izay nametrahan'Andriamanitra antsika teny Madagasikara izany. Dia filazana tena hoe mifohy fotsiny ny ho ataoko dia anentana antsika tsirairay avy hatrany hatrany ao anatin'ny vakiteny amin'ity herinandro ity zao dia ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo dia ndao isika tsirairay avy satria manana fotoana betsaka kokoa isika amin'izao fotoana izao, dia ndao tena hiaraka mihitsy isika ao anatin'izay vakiteny izay atoky ihany koa ao anatin'ny vavaka izay tarihan'izany vakiteny izany ho ataontsika. Manentana antsika hoe raha ohatra ka te-hanao hafa ianao dia mbola manana an'ilay testamenta taloha ihany koa isika afaka ataontsika tsirairay avy. Dia vita izay ny filazana izay ataoko fa ndao ampidirintsika imiora anao filazana kely amintsika ihany koa, dia vita izay dia hiditra i anjarasoa ao anatin'ny vakiteny izany. Faly miarabantsika tsirairay avy dia ny tiako hanaovana filazana eto amin'ny fotoana tahaka izao moa rahantsika malala fa misy foana ny fahasahiranana izay hoe misahirana kokoa noho tsika tsirairay avy ny tokantrano, dia tsika koa manana an'izay asa fanompona izay eto anivo fiangonana hoe ny asa sosialy ataontsika ho antsika mpiara-mivavaka na ho an'ny ireo olona sahirana fanaovantsika asa sosialy isaky ny azoma. Dia izay tiako anentanana antsika hoe raha misy fahafahana ahafahantsika manampy azy ireny tsy antery le izy fa tena hoe raha misy fahafahana dia manentana antsika anome afaka ataontsika izy amin'ny alalan'ny quantiem vola amin'ny numéro misoratra eto amin'ny écran ihany 034 41 063 39 ny anaran'ny mioratiana, na hoe manoratra message tsika ao amin'io mandefa message ao amin'ny page ny fiangonana dia atondro atsika ny mety ahafahana manao azy akoatran'izay mivoly izay dia afaka asitsika marika fotsiny hoe ho an'ny asa sosialy le izy intsika nampianandreo sahirana kokoa eto anivon'ny fiangonana sy ny hoe ireo sahirana izay efa iaivantsika manodidina nanalakely sy ny sisa. Misaotra indrindra tompoko. Faly mirabantsika rehetra sady mirary soa ihany koa amin'izao vanim-potoana somary sarotsarotra izao. Andriamanitra ny hampahery hampatanjaka antsika tsirairay avy. Ny vakitentsika dia hita ao amin'ny Romanina toko faha 1:10 andiny 7:30 hatramin'ny 9:30. Romanina toko faha 1:10 andiny 7:30 hatramin'ny 9:30. Indre ny alany ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany. Ny fitsarany tsy hita lany ary ny lalany tsy azo fantarina. Fa iza no nahalala ny sain'i Jehovah ary iza no mpanolotsaina azy? Na iza no nanome azy aloha hamaliana azy indray? Fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony. Izy anie no membon'ahitra mandrakizay. Amen. Dia faly miarabantsika tsirairay avy mpiara-mivavaka ato amin'ny fiangonana Tanasity Centre Analakely sy isika ihany koa nefa na dia tsy afiato aza manaraka an'izao fanompom-pivavahana izao dia mankasitraka ny anjara soa ihany koa zahay nanao ny vakiteny avy ao amin'ny Romanina toko faha 1:10 andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 9:30. Io tenin'Andriamanitra io dia ho ahy manokana ny vadiko mahalala an'izany hoe isan'ny tenin'Andriamanitra izay ataoko hoe tiako nefa tsy vitan'ny tiako fotsiny fa tena hoe ahitako ny fahalebiazan'Andriamanitra dia eo andininy 9:30 io fa izy no niavian'izao zavatra rehetra izao ary izy no miazona azy sady izy koa no antony izy anie no omembonahitra mandrakizay
amen. Te resaka zavatra momba ny fahalehibiazan'Andriamanitra ako ary amin'ny vanim-potoana iainantsika tahaka an'izao tokoa zay toa isika voafea, isika toa misy tahotra, isika toa tsy afaka tena manao loatra ny mety nahazatra antsika teo aloha, dia tena hitako hoe mampahery ho atsika zay mino an'Andriamanitra ny mijery ny fahalehibiazan'ilay Andriamanitra zay tompontsika. Ary izy io dia ampahany amin'ny vakitentsika ihany avy eo amin'ny bokin'ny Romanina, ary ny Romanina toko 7, ny Romanina toko 10, ny Romanina toko 1:10 dia isan'ny ray amin'ireo toky ihany koa zay mirakitra ny alalin'ny fahendren'Andriamanitra arak'izay resahany eo hoe endreny alalin'ny aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy talany ary ny lalany tsy azo fantarina. Ray amin'izany amin'io manomboka amin'ny Romanina toko 7:1:10 io dia ny amin'ilay hoe ny sasany amin'ireo jiosy, sasany amin'ireo Israely dia ohatra ny toa najambain'Andriamanitra ny mason'izy ireo mba hahatonga ny jentilisa ino. Zany hoe raha tsisy an'ireo Israely na jiosy ireo tsy nino an' Jesosy na teo amin'izy ireo ary ny lalàna, dia ohatra ny toa nakaton'Andriamanitra ny masony ka nahatonga ny Kristy tamin'ny alalan'ny ara-tsim-panahin'izy ireo nenjehana novonoana teo ambony hazo-fijaliana, maty no ny fahotany olona rehetra zay nahatonga ny fahatanterahany teny fikasana avy tamin'ny Abrahama amin'ny alalan'ilay taranaka ao no hitahiana ny firenena rehetra. Ary tamin'ny alalan'izay zay faharatsiana lehibe zay nataon'ny olombelona no nataon'Andriamanitra nahatanterahany teny fikasany ho famonjena ny olona rehetra. Ary zany anisan'ny ray amin'ireo halalo ny fahendren'Andriamanitra hitatsika eo amin'ny andalatsoratra masina io. Ary raha mijery asika zay mety amin'izao fotoana izao tsika mieritreritra hoe aty Covid-19 ity tena ratsy tsy ariavana, ratsy zao zavatra mitrango izao. Ny ratsy indrindra dia isika zanak'olombelona no arian'Andriamanitra namono an'ilay mpahary dia tsy iza fa Kristy Jesosy. Nefa ny zavatra tsara indrindra nataon'Andriamanitra amintsika dia avy amin'izay ratsy indrindra nataontsika taminy. Raha tsy tamin'ny alalan'izay Kristy maty noho ny fahotantsika teo amin'ny hazo-fijaliana tsy voafonjy isika. Izany no atao hoe fahalehibiazan'Andriamanitra, izany no atao hoe fahendren'Andriamanitra ho azy ho anao. Maika fa raha izao zavatra eny izao isika mety sahirana tery, fa ny isika hita izy no miazona, izy no anton'izao zavatra rehetra izao, izy no miazona, izy any nomem-boninahitra. Ingany hoe hitatsika ho avy ny fotoana, mety tsy hitantsika izao zany, fa avy ny fotoana hitantsika hoe nahasoantsika izao vanim-potoana izao. Ary zay ny teboka anankiroa mantiako resahana anatin'izay fahalehibiazan'Andriamanitra izay araka ny teny indrindrindra ny 9:30 voalohany indrindra, Andriamanitra no mifehy zavatra rehetra. Ingany zany hitondra fahatoniana, fanavaozana fiadanana indray ny fiainantsika tsiraray avy. Izy no mifehy, tsy miafina aminy izao zavatra mitranga izao. Eny hoe maninona tsy isan-kanina tsy haiko, fa ny any haiko dia izao dia hoe izy no mifehy zavatra rehetra. Eny hoe mety ho fanontaniana ka dia faly fotsiny zany izy mety ny olona ory sy marary sy mitaintaina, tsy faly amin'izany izy hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana izy, fa maninona no avelany tsy haiko. Ny any haiko dia tokana fitiavana izy, mpamindrafo izy, ary mifehy ny Andriamanitsika. Ary faharoa ihany koa nefa hitatsika azontsika tsoahana amin'ny andalatsoratra masina io dia tahaka asianao zay efa nahalalany Kristy tamin'ny alalan'ilay ratsy indrindra nataontsika zanak'olombelona hoe isika no hamono azy no namonjeny antsika, dia mbola tahaka izany amin'izao vanim-potoana izao. Ray amin'ireo zavatra ataon'Andriamanitra, ray amin'ireo zavatra ataon'ny ray, ray amin'ireo zavatra ataon'ny Kristy Jesosy, ray amin'ireo zavatra ataon'ny fanahy masina, dia tonga izao zavatra izao ataona olona maromaro kokoa mbola hino azy. Zay rendreny ankamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao mitady an'Andriamanitra, na ny olona zay tsy mino an Jesosy koa ry ary zao dia hoe andao hivavaka. Ary zany ry havana dia noko fa ampiasain'Andriamanitra zany, ahafahan'Andriamanitra manambara an'i Kristy Jesosy zanan'ilay lalana tokana ho aminy. Ary andao isika hitondra mambavaka ho an'izany mihitsy Jesosy io, mamonjey olona bebe kokoa eo amin'ny firenenay, eto amin'ny tanànanay, amin'ny fiarahamoninay, manerana izao tontolo izao ianao ao anatin'izao vanim-potoana izao. Engany ny olona ahita anao bebe kokoa. Ary zany ny fahalehibiazan'Andriamanitra zany. Zany hoe averikany hoe fahalehibiazan'Andriamanitra voalohany, izy no mifehy zavatra rehetra. Tsy haintsika hoe inona ny antony ny amin'ny fahoriana sy ny sisa mety tsy hitantsika izao zany, fa izy no mifehy, izy no mahalala. Ary tao anatin'ny faharatsiana lehibe indrindra dia namonontsika n'ilay zanak'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tonga nofo,
no nanomezan'Andriamanitra ny tsara indrindra famonjena ho an'izao tontolo izao. Faharoa manaraka an'izany, raha ireo zavatra fantatsika mivantana ataon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, izay ireny ankamaroan'ny olona toa mitodika mitady ny hoe ndao hivavaka amin'ny firenentsika satria tsy mahafena inona na inona ny zanak'olombelona fa any mitady an'Andriamanitra isika dia ndao hivavaka ao an'izany hoe Jesosy io ohatranao ny anambara ny famonjenao amin'ny olona tsiraray avy izay mitady anao marina, amin'ireo izay nofidianao, amin'ireo izay nantsonao. Ary isika mahalala hoe mamaim-poana ny famonjena satria tsy ho azontsika naoviana izany fa izy nefa nitondra nanome an'izany ho azy ho anao, nanome fanamarinana tamin'ny alalan'ny nahafatesana teo ambony hatsiojaliana nivesatra ny fahotana izao tontolo izao. Andao hivavaka ao an'izany tsika ho an'ny ankohonantsika, ho an'ny tanànantsika, ho an'ny firenentsika eny, ho an'ny firenen'izao tontolo izao. Izany hoe mahireza ry havana araka ny teny hoe izy no niaviana izao zavatra rehetra izao, izy no miazona azy, izy no antony, izy no miboninahitra. Amen. Dia andao isika anaraka hira anankiray hira amin'ny teny frantsay izy tu es bon, ho an'izay malala mo c'est bon no matetika amin'ny filazako izy io fa tu es bon na hoe tsara izy, tsara foana Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Izao tsika mety tsy mahita hoe aiza rehefa tsara an'Andriamanitra dia misy ara-pahany kely ao anatin'ny hoe ahoana moa ohatrany hoe nahavy ara-ny orana sy ny sisa ohatrany hoe tao ratsy ny andro dia mbola tsara foana ianao dia mbola eo ihany koa tia mbola ray tamin'ireo oronan-tsary ndraisitsika tamin'ny paka tamin'ny heritaona tao anatin'ny herinandro masina moa izany dia tao hiaraka hirany ity hira ity isika izany. Yeah.
dia ndao maranatsika azy ndo sokafatsika ihany tahakany tamin'ny heriny androany fisianina toko fahatelo manomboka amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo dia manentana atsika tsiraray avy any tokantrano nefany ndao eo manomboka any andininy faharoapolo dia hiaraka isika rehetra zany hoe nareo rehetra miaraka tokantrano miaraka mamakomafy ny andininy faharoapolo sy ny andininy faraiky amin'ny roapolo ny andininy faefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo dia anisan'ny vavaka ho amanokana tena hoe ho atsika tsiraray avy izany tena hoe tsodrano ho atsika tsiraray avy izany dia lovatitsika efisianina toko fahatelo ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo zany vakiako zarery toy ny vavaka dia ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny roapolo toy ny hoe fideratsika miaraka an'Andriamanitra ho famaranantsika an'izao fanompo-pivavahana izao ary noho izany no andolehako amin'ny iray izay azahoany fianakaviana rehetra any an-danitra sy tia tany anarana mba homeny anareo araky ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanainy ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny ary ahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra dia sika rehetra miaraka ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa ato amintsika ho azy eny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay amen. Dia mankasitraka atsika rehetra dia tia any ty mba ho atsika tsiraray avy ato amin'ny tanàna Cité Centre Analakely fotsiny ao ambany ao ny Dite sy Kafe